Miraba tokolahy, miraba tokovavy. Fandarana vaovao arahantsika eto amin'ny télévision malagasy ty fandarana zay anomboka amin'ity andro androany ity isaky ny alarobia sahala amizao dia iresaka manontolo ny sehatry ny baolina kitra malagasy isika amin'izao fotoana izao. Anao ahoana ny fanatsarana ny baolina kitra malagasy hoentsika ao anatiny ty fandarana ity avokoa izany rehetra izany ary indrindra ny tontolo ny baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao na ny eto an-toerana na ny any ivelany dia hoentitsika ao anatiny izany fandarana manokana izany fandarana izay vokatry ny fiaraha-miasa ny telitonta ny télévision malagasy amin'ny alalan'ny ORTM sy ny fédération malagasy ny baolina kitra ary ny Telma. Isaky ny amin'ny folora ratsaka fefa ny alina sala amizao isaky ny alarobia zany dia ifankahitato isika ato anatin'ity fandarana ity fandarana izay ifaneraserantsika ifanekekezantsika ho an'ny sehatry ny baolina kitra bebe kokoa manomboka izao. Ny fandarana dia isokatra ho an'ny sarababem-bahoaka ho an'ny rehetra mpitiany zany baolina kitra izany afaka andraisana ny sosokevitra any aminareo mpijery afahana ihany koa ijery ny hoavin'ny baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao ary indrindra hitondrantsika ireo vokatry ny baolina kitra malagasy na ny tanterahana eto an-toerana ny ohatra amin'izany fifananana national na ny fidinany tombon-dakany Madagasikara na ny fidinany amboarany Madagasikara ho an'ny sehatry ny baolina kitra eny fa na ny fionana raisam-pirenena ho an'ny sehatry ny baolina kitra dia iaraka isika manomboka izao ifanometanana ifanakaiky bebe kokoa télévision malagasy sy isika mpijery. Fandarana voalohany ary ty hoentsika ity fandarana voalohany zay fanandrifindrindra amin'ny finana tanterahana ny fediny tompon-daka Iran-tany ho an'ny beach soccer atao an'ny Portugal amin'izao fotoana izao mazava ho azy fa ibahana ao anatiny izany fandarana voalohany izany ny vokatra azon'ny bareny Madagasikara nandritra izay beach soccer fediny tompon-daka Iran-tany natao tany Portugal izay nanomboka ny fahasivy ny volana Jolay lasa teo. Hoentsika ao anatin'ny fandarana ihany koa ny fahazahoany fianaratsoa ny kianja vaovao kianja moderna anapasam-bazaha izay no anarana napetraka ho an'izany kianja vaovao izany ary hoentsika ihany koa fa anomboka ny 20 sy 24 ny volana Jolay ho avy izao ny paharoa amby telopolon-dalina ny fedinany amboarany Madagasikara ho ansehatry ny baolina kitra na ny Telma Coupe de Madagasikara ireo rehetra ireo no arahantsika ndahoary. Idiratsika amizay ary nanahoana ny lalan'ny bareny Madagasikara tany amin'ny fedinany tompon-daka Iran-tany no an'ny baolina kitra lalaovina amin'ny torapasika na ny beach soccer na lalao telo i Madagasikara tao anatin'ny sokajy de nisy azy vondrona zay niarahany tamin'ny Russie, Tahiti ary Paraguay. Ny andro voalohany dia tamin'ny fahafolo ny volana Jolay teo niakatra kianja voalohany ny bareny Madagasikara nifandona tamin'ny Tahiti niondrika tamin'ny isa 3-4 ny bareny Madagasikara tao anatin'izany fionana izany. Andeha rahantsika ary ny sary tany Portugal isorana ny fiaraha-miasa tamin'ny fédération malagasy ny baolina kitra zay nanafitra amin'ity sary ity teto amin'ny télévision malagasy andeha hojerentsika ny zava-nisy tamin'izay fotoana izay. Vamos aproveitar para mais uma vez.
izay ny andro voalohany ny fanombe-folo ny volana jolay kosa no niditra tamin'ny andro faharoa ny bareny Madagasikara ny fampitady tamin'ny Russie mbola faharesena indray no azontsika tamin'isa 2-4 nanoloana zany ekipa pireneny Russie zany atao anatin'izay vondrona de zay ihany ny sary angamba no ilaza azy. Azo ambara fatafita tao anatin'ny sokajy enjana ihany Madagasikara raha ny sokajy de no jerena satria tafiaraka amin'ny Russie. Ny Russianina no tompon-daka farany ao anatiny ity fedina tompon-daka eran-tany ho an'ny beach soccer ity indroa misesy no nitazohan'izy ireo zay anaram-boninahitra tompon-daka eran-tany ho an'ny baolina kitra lalaovina mitora-pasika izay tamin'ny taona 2 sy tamin'ny taona 3 sy 2 ary inisa 2-4 iny no zava-bita ny bareny Madagasikara raha niona tamin'izany tompon-daka maneran-tany ho an'ny beach soccer izay. Nanona kosa ny andro fahatelo familona tamin'ny Paraguay sika dia mbola tamin'ny 2-4 ihany koa nandreseny ny tisolotena ny Amerika Latina ny bareny Madagasikara tompon-daka ty Afrika ho an'ny beach soccer izay. Andendra hojerevantsika izay. Ateo zany dia tapitra ny lalan'ny bareny Madagasikara satria tsy nahita fandresena mihitsy isika
tany anatin'ny vondrona anay zany na tsy zany dia nampitehiderany rehetra ny zava-pitany bare Madagasikara izay vao nanomboka niditra teo anivon'ny setra raisam-pirenena tao anatin'ity baolina kitra lalaovina tamin'ny tora-pasika ity dia efa azontsika aloha ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny beach soccer tany Seychelles na nitanterahana an'io ary izay nazahoany Madagasikara ny tapakily ny azon'ny Portugal na tonga antsika nandray anjara atao anatin'ny fifaninana iny aza dimy ihany koa fa ny alohany atomboany zay tompon-daka ny Afrika zay iny dia efa azontsika ny anaram-boninahitra tompon'ny Kozafa Cup ho an'ny beach soccer natao tao Seychelles ihany zany hoe voanitra tao anivon'ny setra raisam-pirenena Madagasikara dia efa nanana anaram-boninahitra sahady roa tamin'ity taona 2015 sy 2020 ity nanao ny tsy nambinina tany Portugal tao anatin'ny fedina tompon-daka eran-tany rariny ihany raha izay ny vokatra azo satria sambany isika nandray anjara tao anatin'izany fifaninana lehibe raisam-pirenena ho an'ny beach soccer izay ary voatonga dia tao anatin'ny sokajy mozatra no azo ambara nisy ny bare Madagasikara ary dia zay ny vokatra azo tsy hoe manambany ny vokatra azo sika ao anatin'izay rehetra izay fa kosa mijery ny toerana sahady ho an'ny Madagasikara ho arinao raha efa navita zay dingana lehibe zay ve dia tsy ho vita ny dingana manaraka ho an'ity sehatry ny baolina kitra lalaovina amin'ny tora-pasika ity tsy teteza tsy aritra ny ilazana izay fa raha nitoy ny fifaninanana ao Portugal ao amin'izao fotoana izao dia fantatra fa ny fahinina ambin'ny folo ny volana jolay ho avy izao izany hoe rahampitso no hiditra ny apa-efadalana izany fedina ny fiamboara eran-tany fedina ny tompon-daka eran-tany ho an'ny beach soccer izany ka i Brésil efa andona amin'ny Russie i Portugal efa mpitady amin'ny Suisse Italie sy Japon no lalao fahatelo ary Tahiti sy Iran kosa no anakatona ny apa-efadalana ivoany efajoro farany hiakatra ny dinga ny manasadalana zay tanterahana ny sabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay ho avy izao ny fasiro ambin'ny folo ny volana jolay kosa moa no hiditra any amin'ny famaranana izay beach soccer izay ivadika lafo mbakoa fa isika everiny eto Madagasikara ny marimarina kokoa isan'ny nalaza aloha tao anatin'ny andro vitsivitsy zay teto Madagasikara dia nazahoantsika ny kianja moderna na pasambaza kianja zay notokanana tamin'ny fahafolo ny volana jolay teo ny filohan'ny republika Rajaonary Mampianina tonga nitokana izany kianja moderna na pasambaza izany kianja izay azaka pijery hatrany amin'ny 5,000 ka hatramin'ny 4 alina manomboka izao raha 4,000 monja no zakany zany kianja zany teo aloha kianja namboarina manaraka ny fenitra européenne ny gazon izay ilalaovana manaraka ny fenitra raisam-pirenena kosa ny tribune sy ny gradin zany kianja izany andege hojerentsika ny lanonam-pitokanana nataony zoma tao atao amin'ny kianja moderna na pasambaza atao Fianaratsoa. Kianja moderna raitra sady manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena izay no iantsona ny kianja na pasambaza eto Fianaratsoa manomboka izao. Ity no foto-drafitrasa goavana indrindra napetraky ny filoham-pirenena Hery Rajaonary Mampianina teto Fianaratsoa tato anatin'ny herintaona mahery nitondrany. Fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka io ary dia izao tanteraka izao. Naharitra enim-bolana teo eo ny asa fanavaozana volam-panjakana madiodio no nentinanana tamin'izany. Azo antoka fa iverina milaza ny amin'ny mahatanyketsa ny fanatanjahantena azy ny eto Matsiatrambony. Ny filoha Hery Rajaonary Mampianina raha teo dia milaza ombeny fa omena lanja ny tanora sy ny fanatanjahantena mba hampaharitra ny fampandrosoana. Bolana mafisy ny teny io nandritra ny lanonam-pitokanana manetriketrika ny kianja na pasambaza. Izao izy no valipiti ho an'ny vahoaka manohana azy hatrany am-boalohany. Nefa nisan'ny lafiny anankiray zay nijerena nareo tanora dia amin'ny lafin'ny fanatanjahantena ny anareo ta Fianaratsoa dia efa nalaza tamin'izany mamokatra mpanao fanatanjahantena amin'ny taranja maro samihafa. Ianareo Fianaratsoa rariny loatra raha eto aminareo no amezana zany kianja moderna zay la ilazantsika azy. Kianja moderna ho anareo tanora ary tsy vitany hoe azahoantsika mikarakara
lalao lehibe eto amin'ny firenena fa ny lalao iraisam-pirenena aza azo atao eto aminareo fianaratsoa na azo tombony amin'izany nareo. Marina fa bozaka sintetika no mandrakotra ny avovoan'ny kianja moderna eto Ampasambazaha. Izay ny fitokanana fa isan'ny mahalinany rehetra manahoana ny ao anatiny zany kianja izany, manahoana ny endrika ivelany zany kianja izany, kianja izay azo ambara fa raitra raha ny nanamboarana azy, raha ny namboarany reo ingénieur nanao azy ihany koa moa dia atany amin'ny 30 na 50 taona no any dia tsy hoisy ny dégradation na ny fahasimbana tsikelikely eo amin'izany kianja izany. Ny tikambara ao anatin'izay dia kianja mafy izy ity, andenge ho fantaritsika nanahoana ny sehatra teknika nanamboarana ny kianja ity. Kianja tsotra tsy nafanana ndray mpijery afa-tsy olona 4,000 monja ny teto Ampasambazaha teo aloha. Ambonin'izay sarotra ny filalaovam-baolina teo aminy noho ny efa faratsiany bozaka ny lalaovana ka ny ampihemotra ny fahaiza-manao ny baolina kitra taty atoerana. Ankehitriny niova endrika tanteraka ny kianja manaraka ny fenitra iraisam-pirenena na ahafahana nametraka ny anarany ho kianja moderna Ampasambazaha. Iray amin'ireo foto-drafitrasa mafy eto Madagasikara izy ity, manaraka ny fenitra européenne nananganana azy. Norme française moa zany fampiasantsika eto Madagasikara en vigueur. Ohatra en terme de surcharge fotsiny zany resako anao ny zakan'ny terrain zany dia zakan'ny tribune zany 600 kg par mètre carré zany surcharge normalisé ho ana tribune ohatran'izao. Donc manaraka an'izay io zavatra io. Construction en béton armé zany ny gradin sy ny tribune. De manaraka ny norme de construction en béton armé zay io zany dia io mafy be io tsy menjera satria misy norme anticyclonique, misy norme momba ny fondation, misy norme momba ny règle béton armé tsotra fotsiny, misy norme momba ny construction métallique zay tafon'ny tribune zay narahana amin'ny atsipriany daholo zany ny norme française io. Efa fanambina petraka ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena ny fametrahana foto-drafitrasa maharitra ahafahana mampiakatra ny leta amin'ny fanatanjahantena ka tamin'ity kianja ity dia nahazo tombony manokana ny taranja baolina kitra. Safinonoko dia afaliana tokoa ny vahoaka ny Fianaratsoa sy ny faritra ary ny firenena iray manontolo indrindra ny tanora sy ny mpikatroka fanatanjahantena. Manoloana izao foto-drafitrasa mezinezina raitra sy moderna izao. Ity kianja ity mantsy ankoatra ny fampiasana azy eto an-toerana dia natao indrindra ihany koa handraisana ireo lalao iraisam-pirenena ka azo antoka noho izany fa mahazo tombontsoa amin'ny fisian'ity kianja ity avokoa ireo tanora manerana ny nosy. Tombontsoa lehibe tokoa izany no sady antoka amin'ny fampandrosoana ny tontolon'ny baolina kitra izay mampiavaka ity faritra Masiatra Ambony ity noho ny fananany ireo taniketsa amin'izay mpanjaka ny taranja-panatanjahantena izany. Inona ary ny andrasan'ny vahoaka ny Fianaratsoa eo amin'ny mety fampivoarana izay baolina kitra aty atoerana izay? Rasana ny izy fiovana lehibe zany milafy ny fanatanjahantena tena hainay fa afaka handray raisam-pirenena ihany koa zany tena zava-dehibe ny Fianaratsoa zany zany. Tokony hitombo zany le effectif sy ny fitiavantsika fanatanjahantena na ny mpijery zany na amin'ny hoan'ny olona mpanao baolina satria tokony mba fitoboantsika zany zay satria zavatra tsara zay oantsika vahoaka. Ohatry ny fananana an'le zavatra tsara aloha dia zay hoe fandraisana match mahita ny match iraisam-pirenena zay tena zava-dehibe. Faharoa manaraka koa azahoana mitaiza ny ankizy manana vision sahady izao ny endrika raha hivoaka any ivelany anao match iraisam-pirenena zany. Tao anatin'ny efa-bolana monja nanaovan'ny kianjana Ampasambazaha amin'izao endrika hitantsika azy zao, kianja namboarina nampanarahana ny fenitra iraisam-pirenena ary afaka mampiatrano lalao iraisam-pirenena ihany koa. Ty synthétique antsika ity aloha zany amin'ny plus dru tsara aloha izany raha ny fahitako azy fa ankoatran'izay koa zany angambany tonga dia hitantsika les couleurs zany zao dia efa tena ohatran'ny any an-dafy reny misy raha mijery angambany raha ohatra maka caméra na maka film atrery ambony eo tonga dia hita le izy rehefa en totalité rehefa tena hoe vita tanteraka le izy mba afaka manaraka zavatra ohatrany hoe mba ohatrany avy any Europa zany tsika eto Fianaratsoa. Andrasantsika zany ny fankatoavan'ny CAF na ny Confédération africaine ho an'ny baolina kitra sy ny FIFA na ny Fédération raisam-pirenena ho an'ny baolina kitra ilay antsoina hoe homologation afahana handray lalao raisam-pirenena ao amin'ny kianja moderna na Ampasambazaha ao Fianaratsoa raha tonga izay fotoana izay ka eken'ny CAF sy ny FIFA
fa afaka andraisana lalao raisam-pirenena ny kianja moderna na pasambaza dia kianja telo mazava ho azy ny eto Madagasikara afahana mandray zay lalao raisam-pirenena izay. Ny kianja voalohany dia raha malala ny kianja be ny Mahamasina izay fatapoko fatapirenena amin'izao fotoana izao fa isan'ireo kianja lehibe eto Madagasikara. Ny kianja faharoa dia ny kianja sentetika Andrabe Mananjara ao Mahajanga izay efa nandraisana lalao raisam-pirenena raha tsy ilaza ny fandraisantsika anjara atao anatin'ny CHAN ny eonan'ny Madagasikara sy Angola tamin'ny taona 2014 dia noraisy ny kianja sentetika Andrabe Mananjara ity andrasany rehetra izany ny lalao raisam-pirenena voalohany izay horaisiny eo anivony izany kianja moderna na pasambaza izay aorian'ny fankatoavana na ny fanekeny ny CAF sy ny FIFA anyity kianja ity fa kianja afahana mandray lalao raisam-pirenena eto Madagasikara manomboka izao aza adilo tsara fahatongavana ihany ny kianja aloha satria Madagasikara dia miomana fantatra amin'izao fotoana izao ampetrano ny fedina ny tompon-daka ny Afrika ho an'latsaky ny 17 taona amin'ny taona 17 io ary efa manangasanga ihany koa ny kianja fahaefatra lehibe eto Madagasikara dia ny kianja ny Barika 10 izay ametrahana la sentetika saika napetraka atetsy amin'ny kianja be ny Mahamasina ny kianja Barika 10 izay efa mijoro amin'izao fotoana izao ny tribune sy ny gradin afa ny bozaka eo ampovoany lay bozaka natoraly teo aloha no avadika ho bozaka artifisialy amba haraitra an'izany kianja izany afahana mandray lalao raisam-pirenena ihany koa rehefa tonga ny fotoana avy tany ty kianja ity ny FIFA mihitsy moa no tomponampoka amin'ny ametrahana an'izany sentetika ao amin'ny kianja ny Barika 10 ao Toamasina izany. Amarantsika ny fandarana ny tenoany ity dia ny 20 sy ny 20 ny volana Jolay ho avy izao no hiditra amin'ny 2-telopolon-dalana ny coupe Telma Madagasikara na ny fedina ny amboarana Madagasikara ho an'ny sehatry ny baolina kitra ho tanterahana amin'ny taona 2010 sy 2020. Ekipa 4-20 no ifampitady ao anatin'ny fedina ny amboarana Madagasikara amin'ny taona 2010 sy 2020 ity na Telma Coupe de Madagasikara amina kianja 20 eto Madagasikara ka ny 20 sy ny 20 ny volana Jolay izao no hiditra amin'ny 2-telopolon-dalana ity fedina ny amboarana Madagasikara ity. Ny akona Batomena avy any Matsatram-bony ifampitady amin'ny FC Réseau Fort avy any Vatovavy Fitovinany any Ambalavao ny 20 Jolay ho avy izao. Ny FC Prescoy avy any Matsatram-bony ifandona amin'ny 3FB Vohipeno Vatovavy Fitovinany ao Ambalavao ihany koa ny atao lalao io ary ny 20 ny volana Jolay no anatanterahana azy. Ny SSK Diana ifandona amin'ny FC Joël Sava any Ambanja kosa ny lalao natao. Ny Vatiko Alotra Mangoro ifandona amin'ny FC Top Dome Analamanga any Ambatondrazaka. Any Parafaravola no atao ny lalao dia ny 3FB Ambatondrazaka avy Alotra Mangoro ifandona amin'ny Espoir Aigle na Tsinanana Alotra Mangoro. 20 ny volana Jolay io ihany ny Azam 3FB Alotra Mangoro ifampitady amin'ny AS Forsor Atsinanana ao Parafaravola ihany koa. Ny LGK Plus Analamanga ifandona amin'ny 4FA Alasora Analamanga eto Antananarivo no atao io lalao io ny 20 ny volana Jolay ho avy izao. Ny 20 ny volana Jolay io ihany no ifandona eto Antananarivo ny tanà formation Analamanga sy ny FC Fitama Analanjorofo. Mbola ny 20 ny volana Jolay ihany ny Kosfa Analamanga ifandona amin'ny Sabnam Analamanga eto Antananarivo. Lalao telo no atao eto Andrenivohitra. Ny voalohany dia ny fionana eo amin'ny Jetmada Analamanga sy ny Bemiray Atsinanana. Ny Aisa Dema Analamanga ifampitady amin'ny Boeny Formation ary ny Knapsa Sport Itasy ifandona amin'ny FC Ilampy Vakinankaratra. Lalao roa kosa no atao amin'ny Maheva-Tanàna dia ny fionany FC Léopard Betsiboka sy ny Forceur de la Côte Ouest Boeny eo ihany koa ny fifandonany eo amin'ny FC Maheva Betsiboka sy ny Mama FC Analamanga. Ny Ascum Boeny sy ny ASTM Betsiboka kosa no ifandona ao Mahajanga. Mbola ao Mahajanga ihany no ifampitady ny FCKB Boeny ifampitady amin'ny Tamitsa Sofia. Any Manakara kosa dia lalao telo no atao ny VFM Vatovavy Fitovinany iaona amin'ny Le Relais ny Matsiatram-bony amin'ny fotoana io. Ny FC Tem Vatovavy Fitovinany ifandona amin'ny TMT Atsimo Atsinanana ary ny lalao farany atao Manakara dia ny feonany FCA Vatovavy Fitovinany sy ny FC Vakinankaratra any Manakara ihany io. Any Port Berger kosa no ifampitady ny FC 3e avy any Sofia sy ny Somme Boeny ny 20 ny volana Jolay. Ny 20 ny volana Jolay kosa
ny FC Varatraza Sofia ifandona amin'ny TTF Ambanja avy any Diana. Ny any Tomasina dia lalao efatra no anamarika izany faharoa amin'ny telopolo ndalana eo amin'ny fiadinany amoarany Madagasikara izany. Ny Forceur de la Côte Est Atsinanana ifandona amin'ny SC Michel Analamanga. Ny SOS Village d'Enfants Atsinanana ifandona amin'ny Arivo FC Analamanga samy ny fadimy amby ny volana Jolay avokoa no atao ireo lalao roa ireo. Talenta Academy avy ao Atsinanana sy ny FC Dragon FC Analamanga ary ny FIFA Fifi TFC Atsinanana ifandona amin'ny Voromahery ny Brickaville ireo no lalao atao ny fahenina amby roapolo ny volana Jolay. Any Vatomandry kosa ny fahenina amby roapolo ny volana Jolay zao ihany no ifandona ny FC Vatomandry sy ny Croix Bleu Manoro. Ny 3FB Toliara atsimo andrefana ifandona amin'ny Suka Foot Haute Matsiatra any Toliara ary mbola ao Toliara ihany koa no ifandona ny fandimy roapolo ny volana Jolay avokoa no atao ireo lalao roa ireo. Ny ASGF Capricorne atsimo andrefana sy ny FC Forêt atsimo andrefana. Ny AS Basta atsimo andrefana ihany koa dia ifampitady amin'ny FCA Ilakaka avy any Orombe ny fahenina amby roapolo ny volana Jolay ao Toliara ihany ary ny lalao faefatra ao Toliara ny fahenina amby roapolo ny volana Jolay dia ny fiona ny Impôt Sport atsimo andrefana sy ny AS Mahavatsy atsimo andrefana. Ny lalao roa ambiny dia ao Tsirony Mandidy kosa no tanterahana. Fiona ny Adesaya Bongolava amin'ny MTM Melaky ny fahenina amby roapolo ny volana Jolay ary ny lalao farany dia niona ny Belair Bongolava sy ny FC Mapasi atsimo andrefana ny fahenina amby roapolo ny volana Jolay avokoa ao Tsirony Mandidy. Raha hoany zay fiadina ny amboarany Madagasikara zay na niterima Coupe de Madagasikara ny amboara dia any amin'ny fatelopolo ny volana Aogostra no hiditra ny apahenina amby folo ndalana ny fifaninanana any amin'ny favalo amby folo ny volana Oktobra no hiditra ny ampahivadalana ary ny voalohany ny volana Novambra no antanterahana ny manasadalana. Ny fahatsivy amby roapolo ny volana Novambra kosa no anaovana ny famaranana ho an'izay fifaninanana izay. Hitatsika eo aloha ny fizorany zay faharoa amby telopolo ndalana ny fiadina ny amboarany Madagasikara izay efa manana ny fandarana manokana ity ihany koa isika ahafahany rehetra anaraka an'izay vokatry ny baolina kitra eto Madagasikara izay ankoatra ny efa fahitantsika ny fandarana kianja amin'izao fotoana izao izay mivoy an'izay sehatry ny fanatanjahantena izay dia ankoatra n'io zany dia ty fandarana sy farahantsika isaky ny alarobia amin'ny folo ora lasaka fefany alina sala am'izao no amezantsika fotoana ao anatin'izay sehatry ny baolina kitra izay ary mbola hoentina ao anatin'ny ty fandarana ity ihany koa ny karazana portrait na fampahafantarana mpilalao ao anatiny izany rehetra izany zany hoe ny rehetra manodidina ny baolina kitra manomboka izao dia tsy misy latsaka fa iaina izany isika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny télévision malagasy mbola télévision malagasy ihany koa loatra eto no miparitaka manerana Madagasikara izany ka mahita an'izany avokoa na ny any Bekila ny any Betoky any amin'ireny toerana heverina fa dalana ireny afaka mahita ny télévision malagasy ary afaka mianoka ihany koa ny atsarany sy ny fanatsarana ny baolina kitra malagasy izay dia raha tsika rehetra manatanteraka tsy ny tompona andraikitra ihany tsy ny teknisianina ihany tsy ny mpanao gazety ihany fa ianao zay mijery anay izao ihany koa dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanatsarana ny baolina kitra eto Madagasikara. Zay ny manakatona aloha ny fandarana voalohany raha tsika tamin'ity androany ity ankasitrahako sika tany tokatrano naraka izany hatramin'ny farany ankasitrahana ihany koa reo teknisianina niara-nisa lata aminay atao anatin'izany fandarana izany teo fandrana ny sary mamy Ravoavison naka ny sary kosa tamin'ity androany ity tsy taly Jean Paul ny namana mirado avy eo amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra no ifanometanana aminay ao anatin'ny fanatotosana an'izany fandarana izany manomboka izao ametrahako ny veloha mandram-pianamana-pitafa amintsika rehetra amin'ny heriny ito izao indray ny fotoana manaraka fa mialoha izay azadino fa amin'ny alady izao dia isy ny lalao rapiralahina izay iona ny IFC sy ny bareny Madagasikara ho fanomanana ny dia ho any La Réunion ao anatin'ny lalao anosy amin'izay sehatry ny baolina kitra izay dia ho alefatsika eto amin'ny télévision malagasy izy io isaky ny alady amin'ny rora sasany kosa ny fotoana andefasantsika live aleo mba iaina baolina kitra amin'izay ny rehetra eto amin'ny manaraka télévision malagasy.